Mafaly marabatra-any ny mpakafy fandaharana ny nahandro Shafiny Antrano no miaraka aminareo anatin'ity fandaharana izay arahanareo isan'andro atao amin'ny finaritra rô. Dia hitondra fampiofanana vaovao hatrany, hitondra recette vaovao hatrany anareo ny tenako. Ny zavatra izay ataontsika androany dia recette anankiray izay mampiatra ilay sauce hollandaise izay nampianariko anareo sy nampiofaniko teto andro vitsivitsy izay. Gratin d'œuf sauce hollandaise. Gratin d'œuf sauce hollandaise. Mety ho vaovao aminareo meno an'ilay izy kanefa zavatra tena azo atao tsara. Azo atao entrée tsara zany ilay gratin d'œuf sauce hollandaise. Restika zany ny atody izay efa natao œuf dur. Averiko kely fotsiny hoe ohatrany ahoana no fanaovana œuf dur. Alaina ny vilany dia asiana rano dia rehefa manomboka akaiky angotraka iny izy dia atsofoka ao ny atody. Rehefa tafatsofoka ao izy dia avela frémir ilay rano. Tsy mety zany raha tena hoe ataontsika bouillir be zany hoe le mangotragotraka be ireny fa mba atao afo antonony na feu moyen. Rehefa vita izay dia manodididina ny 10 minutes eo dia masaka ilay œuf dur antsika ary alaina izy dia atao ao anaty bol kely anankiray ary asiana rano mangatsiaka. Izay zavatra noteneniko teo izay dia hoe égouttena izy, hiala tao anatin'ilay rano hiala daholo ny rano mamay dia atsofoka ao anaty rano mangatsiaka izy zany hoe rafraîchissena izy sous l'eau froide. Rehefa vita izay dia mangatsiatsiaka ao izy dia écalentsika amin'izay. Izay indray zany ny terme culinaire hitenenana an'ilay hoe mamofy na manala ny akoran'atody amin'ny œuf dur, écaler l'œuf. Dia kapokapohana izy dia écalena ozy izy ateo na alana ilay akorany. Rehefa vita izay dia mahazo tsika ny antsoina hoe œuf dur. Rehefa tonga eto amin'ny œuf dur tsika dia anohy anazy indray ho lasa an'ilay hoe gratin. Tapahantsika anankiroa izy manaraka ny longueurany. Rehefa vita izay dia apetrakitsika eo amin'ny toerana anankiray. Tia matanty ataontsika ao anatin'ny four ity zany satria amin'ny maha-gratin anazy dia atsofoka ao anaty lafaoro izy. Alohan'izay rehetrarehetra izay nefany dia anamboatritsika an'ilay saosy miaraka aminazy dia ny oignon émincena na coupé en morceaux na atao en julienne. Fiteny daholo zany rehetrarehetra zany azo hitenena anazy daholo. Émincena izy atao manifinify, atao manify kely ohatr'izao dia en julienne izy atao lavalava ohatr'izao dia en morceaux izy tapatapahanao izay tianao anaovana azy. Dia alaina koa ny karazana herbe rehetrarehetra na ny aromate izay anisan'ny tsara miaraka amin'ny sauce hollandaise ny feu d'estragon na frais na sec. Dia eo ihany koa ny persil frisé, ny cerfeuil na ny persil plate. Alaintsika raha zany ny menaka dia afanaintsika ny vilany. Maka menaka tsika dia arotsakitsika ao. Ohatrany hoe sautena kely fotsiny zany izy sautena kely ilay persil sy oignon rehefa mafana dia arotsakitsika ao izy. Nandritra an'izay fotoana izay anefa dia efa navita ny antsoina hoe sauce hollandaise tsika. Raha foezina kely dia hoe tamenaka atody natao bain marie dia rehefa avy eo nasiana an'ilay beurre dia ny foetena. Nasiana fromage ihany koa ny afarany dia amin'izay izy matsiro be. Efa manomboka mafana ny menaka tsika dia arotsaka ilay oignon sy persil. Persil, cerfeuil, feu d'estragon ihany koa. Any amin'ny scoire ozy izy efa misy ao anatina boaty dia mividy anazy eny amin'ilay mpivarotra karazana herbe renareo. Avela ho masamasaka kely satria ny gratin dia tsy manamasaka intsony. Izay no mahatonga azy hoe andrahoina daholo aloha zavatra rehetra ao anaty gratin. Raha ohatra izy atody dia efa natao œuf dur.
raha pomme de terre izy a dia efa mipochena na neboantena nandrahoana ho masaka ilay ovy a nandritra ny fotoana mampamasaka azy toy izay koa ny chou-fleur andrahoana koa ny chou-fleur na pochena dia efa malemilemy efa fihinana tsara zay a vao atao ao anatin'ny gratin. Inona moa ny base-ny gratin? Ny base-ny gratin zany a dia misy base anankiray aloha na io a légume na io a viande na io poulet a dia rehefa avy eo a efa nandrahoana tamin'izay fomba nandrahoana anazy rehefa avy eo asiana saosy azo atao daholo ny karazana saosy fa ny saosy safiditsika androany zany dia ny saosy hollandaise. Rehefa vita ny saosy dia asiantsika fromage eo ambony ary atsofoka kely any anaty lafaoro mba hanome tsiro anazy izay hitsonika ilay fromage zay. Iny ara zao ilay saosy tongolo sy aromatitsika amoaka fofona tsara moa zany ny tanjona amin'ilay gratin d'œuf sauce hollandaise zay. Rehefa maro moa izy dia gratin de sauce hollandaise. Vita izy zay zay fotsiny dia efa vita dia alaitsika dia atao eo ambonin'ilay œuf dur. Sady manamanitra anazy izy manome tsiro anazy azontsika asiana poivre kely sy sira kely ihany koa dia amin'izay izy somary matsiro. Rehefa vita zay arakaraka ny fitiavana ny tongolo sy ny ravina rehetra reo zany ny anaovana azy kely na betsaka androany zany ny atsika tena accompagnement mihitsy ny eto ilay oignon na échalote. Rehefa vita zay dia alaitsika amin'izay ilay sauce hollandaise. Mety koa tia zao izy raha ohatra ny hoe tonga dia hohanina avy hatrany raha ohatrano fa raha ohatra zao izy ka sady za koa moa zany eto mampiseho dia ataoko amina plat fisaka izy na dia ho andrahoana ara fa azo atao koa izy amin'ny ramequin ohatr'izao. Ty zao anisany ty ramequin anankiray fitoerana fanaovana gratin fa individuel zany hoe natsofokitsika tato izy zany dia ao izy rehefa masaka izy dia saromany dia rehefa ihinana azy ilay olona dia sokafana ilay sarony. Rehefa vita zay dia nalaitsika ilay sauce hollandaise dia nararaka teo amboniny ohatr'izao. Izy zany ilay sauce hollandaise tsika misarona tsara izy afaka saromana tsara zany hoe ny gratin moa dia ohatra ny karazana misy secret kely zany ao anatiny ao akamantatra kely hoe inona raha ny ao anatiny ao fantatra izy fa gratin fa sarona saosy izy matetika ao izy zao sarona saosy ao dia rehefa vita zay dia zay amin'izay vao rapetsika eo ambonin'ilay fromage. Ny tany anaty sauce hollandaise efa nisy fromage ny gratin aloha dia anisan'ny sakafo tena feno fromage zany ary tena matsiro be feno hery be dia be ao anatiny. Ohatr'izao rehefa vita zay dia velomitsika ny lafaoro ataontsika 180 ka hatramin'ny 200 degré eo. Afanaitsika kely izy aloha dia ho atsofokitsika ao ity efa natao azaka hafanana spécial hafanana izy zany dia ao. Ty zany raha ao an-trano ka individuel ilay izy dia tonga dia mba hohanina ohatrao fa vao vita dia efa hohanina fa raha mbola miandriandry kely dia averiko foana hoe tsara izy raha ao anaty zavatra somary jobojobo kely. Rehefa vita zay dia atsofokitsika rehefa mafana izy dia atsofokitsika ao. Afo ambony ambany eo amin'ny 200 degré eo zany no
manatsonika fromage fotsiny zany tsika sisany fa efa tsy de tena mila andrahoana tsony a le ao anatiny. Zay no natonga nanteny foana hoe ny gratin de efa tsy maintsy zavatra masaka no ao anatiny, fa formule de base ny fotsiny de zao hoe ao anatiny misy légumes na fruits de mer na poisson na ihany koa viande na volaille de efa nandrahoanao tamin'izay fomba tianao andrahoana azy miaraka amin'ireo assaisonnement zay tianao ihany koa. Inona moa ny assaisonnement? Ny tongolo gasy, ny sakamalao, reny zany zay tianao, fa ny fiafarany fotsiny rehefa avy eo de misy saosy eo amboniny. Efa nampianatra karazana saosy raha fitiniko fotsiny de efa nampianatra sauce béchamel, sauce hollandaise, sauce béarnaise. Zany hoe reny karazany telo reny zany efa azo ampiasaina amin'ny daholo. De rehefa vita zay de rakofana fromage. Hohanina mafana, azo atao sakafo azo atao ihany koa entrée azo atao ihany koa goûter. Rehefa mitsonika ny fromage de efa vita izy. Eny ary efa manomboka manitra be mihitsiny ilay gratin antsika izay ao anaty lafaoro fa andeha amin'izay jerena. Efa manomboka mitsonika tanteraka ilay fromage de zay ny ahafantarana azy hoe vita le gratin, zany hoe tsy manamasaka ela be ozy izy fa mila mitsonika foana le fromage. Toy izao zany ilay gratin vitantsika tao, mbola mamay moa izy ity na vita anio zany tsika mitsonika ohatra an'izao ilay fromage ary misy saosisasiny tsara afaka hohanina tsara zany ao anatiny ao ilay œuf dur de misy an'ilay sauce oignon miaraka amin'ny persil sy ny aromaty isan-karazany aza adino ny feu d'estragon zay vidinareo any amin'ny Scor. De zay indray fandaharantsika arany de mahazo mamerina ny karazana gratin afaka averina le hoe gratin de sauce hollandaise fa afaka ovainareo afaka vao ny tena teo hoe chou-fleur, pomme de terre aza adino mahandro azy sao de mihinana ovy manta. Zay indray fandaharantsika androany fa de manantena ny mbola anarahanareo hatrany ny fandaharana ary indrindrandrindra ny fanentanako anareo mba hamonjy ny fiofanana zay atolotry CFPNI satria efa agréé par l'état izany centre izany. Amin'ny manaraka indray. CFPNI dia manolotra formation en pâtisserie promotion. Isaky ny alarobia hariva eny amin'ny CFPNI rehetrarehetra zay akaiky anao de mampanao formation en pâtisserie promotion. Ohatra ny ahoana zany hoe promotion zany? 10 000 ariary isaky ny miofana no aloha. Zany hoe isaky ny larobia hariva no mandoa 10 000 ariary. Tsy miantoka ingrédient tsy miantoka ninninina mihitsiny fa tonga mianatra de mandoa 10 000 ariary de mahay zavatra maro be. Ka misy programme isan-karazany izay ahavitana ny fampiofanana pâtisserie complet na feno izay ahafahana manao fanadinana ara-panjakana. Imbaly miofana ianao na imbaly miofana isan-kalarobia ianao de mahavita an'izay programme feno izay. Koa tongava manantona CFPNI izay akaiky anao indrindra fa misy 3 izy eto Toamasina. Misy eto Anjoma, eo alohalohankelin'ny église Notre-Dame, eo amin'ny bâtiment misy an'ny Télésisel, ao no misy an'ny CFPNI, akaiky ny Albarakata, eo akaiky ny 4 chemin longo. Rehefa eo akaiky ny église Notre-Dame ianao de mandroso alohaloha aty mandeha ohatran'ny ho any Canada. Zay ilay CFPNI Anjoma efa misy plaques banderole eo. Ny CFPNI Tanambao 5 kosa de eo amin'ny BFV de ao aorianany BFV zany hoe eo akaviany no misy lalam-pasika lehibe eo ianao no mijery de mahatazana avy hatrany ny CFPNI Tanambao 5. Ary koa ny CFPNI Mangarany 2 izay efa nikaiky ny trano mora mihitsy
eo amin'ny 4 chemin trano mora na trano fotsy no miditra miakavy 200 mètres mandeha makany amin'ilay école atao hoe Parc des Princes. Koa manasa ny vahoaka ny Toamasina rehetrarehetra hanatrika an'izany fiofanana izany fa feno dia feno ary tena ahaizana avy hatrany.